miaraba miara sy lofarajana Raba ny Joel Rabiartsimba dia miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana. Eny ary nisy resaka ny fanaovantsika sy miaraka eto ambadiky ny micro teo makasika ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao a mbola azo lazaina fa tena mafana dia mafana ny raharam-pirenena. Nisy voambolana nampiasaina moa tao anatin'ilay izy hoe resaka frustration dia izay misy ny tiako hitondrana azy atỳ am-piandohana tao anatin'ny herinandro dia efa mahatratra efatra manatelo ny ataontsika hoe trano orinasa may teto Antananarivo a. Eo ihany koa ireo karazana ataontsika hoe fihetsikehtsehana omaly ariva koa zao tery Anosy be tery nisy tranga anankiray somary nanaitra ny tsy fahafalen'olona amina fomba fiasana polisy dia midina an-dalambe sy ny sisa sy ny sisa ny aniany sy ny sangisangy zaritena ny ary ny fandrabirabiana anatina tambazotra tserasera moa izay efa tsy lazaina intsony hoe ohatra ny zakanareo ihany le resaka fahatapahan-jiro lavareny satria amin'izao orentenenantsika zao tokoa miala solajaona dia tapaka ny herinaratra ety amin'ny faritra misy nonjapo ohatra zao fa tsy maintsy hoe zakaina ve zany rehetrarehetra zany tsy maintsy hoe heretana ve zany rehetrarehetra zany ny zavatra misy amin'izao Joel Rabiartsimba io no zavatra misy eto Madagascar amin'izao fotoan'izao hoe nisy hetsi-bahoaka mitaky fanivana dia misy ny ataontsika hoe miaveo anivo ny tafika malagasy nandray ny fahefana miezaka mandamindra raha amin'izao fotoan'izao. Dia io no somary manahirana ny rehetra amin'izao fotoan'izao satria maro mba tsy tenenana hoe ny rehetra dia misy ny tena ao anatina frustration tanteraka zany zao amin'izao fotoan'izao hoe tahaka ny hafahafa le fiaingan-javatra misy dia izay zavatra izay no andeha resahantsika satria misy manararoatra Joel Rabiartsimba izay ataontsika hoe endrika fahakiviana frustration eo amin'ireo nanao ny ataontsika hoe fihetsikehtsehana namoy tena nanao ny entso zavatra mihitsy tao anatin'izany hoe fanesorana n'Andriamatoa Rajoelina mbola misy tafajanona ny ekipany eo ary indrindrandrindra atao hoe fanesorana tanteraka koa ndreo fomba fanao tsy nety ary neritreretina mihitsy ara fa izay ny tena hidirana mbola ao anatin'izay tsika amin'izao fotoan'izao hoe rehefa miala le olombelona teo nanao zavatra tsy mety heverina fa manaraka azy ihany koa ireo fomba ratsy ary andeha anangana rafitra vaovao satria hita ary tsapa fa misy zavatra tena efa maty tanteraka atao anatin'ny rafitra ny tantanana ny fiarahamonina eto Madagasikara dia izay zavatra izay no hita hoe misy somary kivy ny olona satria teo ny prime ministre andrasana amin'ity androany ity ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa dia misy zany amin'izao fotoan'izao ny olona somary ao anatin'izay frustration izay na tiana na tsy tiana ararotan'ny ekipan'Andriamatoa Rajoelina mbola tafapetraka eto Madagasikara zany zavatra zany tsy tonga ho azy satria tsy nisy ty fahamaizana etsero ty fa lasa misy ilay fahamaizana ary ezahana hoe ny fahamaizana tahaka ireny dia tokony atsiarovana ilay fanao sy ilay mpitatana teo aloha hoe amin'ny tolotolotra madinidinika dia izay zavatra izay no andeha resahantsika hoe manararoatra n'ilay ataontsika hoe fahalemeny ny rafitra mitondra ny firenena amin'izao fotoan'izao ireo olona nanabotry firenena amin'izao fotoan'izao dia eo tokony hisainana tsara hoe tahaka ny ahoana ny tokony fijery izany. Ny zavatra misy Joel Rabiartsimba zany dia hoe mbola eo ireo hery ireo fa ireo hery ireo ny ninona fanakiviana eso teny ataon'ny mpomba n'Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoan'izao izay tena efa misy miteny ohatra manao ohatrany hoe eso tena amin'ny tambajotra sosialy misy moa tena manao vava Joel Rabiartsimba dia ny zavatra tsara apetraka ao anatin'izay dia hoe ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia hoe ao anaty fandaminandraharaha ka ilay fandaminandraharaha indrindrandrindra tsy hery politika tokana ny misy eto Madagasikara nandray ny fahefana ka hoe io hery politika io dia tonga dia manapaka mandidy hisokatra vetsika amin'reto tsy hisokatra vetsika amin'reto tahaka an'izao ilay fisokafana fa miaramila izay natsapa-tena fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena no nandray ny fahefana ka miezaka mihaino tadidio tsara fa ao anatina 2 herinandro 3 herinandro latsaka kely zao dia ny mandray olona ny mihaino olona no ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika
ao anatin'izay fandraisan'olona zay de misy avy ato amin'ny hery zay nanao ny tolona ohatra hoe ny tanora de zay ny zavatra misy satria tsy azontsika laviny zay hoe ny tena kianja atao anatin'ny mamaivay de tsy nisy mpitarika fa samy ny tany-po samy mijery an'ilay Madagasikara, mijery an'ilay fiarahamonina, mijery an'ilay hoavy, tsy nisy hoe mpitarika, tsy nisy hoe mpizara vola fa samy nanao. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana hoe ny lamina de samy niezaka ny fanantony fa tsy mora izay mifanantony zay indrindra fa tanora misamatsamaka samy amin'ny sehatra misy azy. Misy ny tanora mpianatra, misy ny tanora eny anatin'ny fiarahamonina tsy anatin'ny fianarany zany intsony sady tsy anasa, misy ny tanora ao anatin'ny sehatry ny fandrarana, ao anatin'ny sehatra asa. Reny karazana tanora reny de samy mitonona ho génération Z. Misy ihany koa ireo zokony mitonona génération Y sy ny karazany moa zany fa mampatsiahy fotsiny hoe nampitsangana génération Z teo de nampitsangana le hafa de tao anatin'le hoe somary nisy faniliklihany tany am-piandohana rehefa ny Mafy ny vono sy dariko nataon'ny fitondrana Rajoelina de hoe tongava daholo reny génération rehetrarehetra tsy akanavaka satria firenena iarahamanana ty amin'izao fotoana izao miezaka miangona manangana hery tsirairay avy ireo génération ireo, misy ny mitovy taona fa misy ny samihafa sehatra de ao anatin'izay ohatra ray fotsiny zay resaka ataontsika hoe tanora zay misy milaza fa génération Z tena izy maraina te iona amin'ny filoha Fanjakana, misy milaza fa génération Z tena izy ny hariva, samy izy ireo fa ny fanontaniana de ahoana no ampivondronana andreo ao anatin'le fananganana le Madagascar. Génération fotsiny ho zay ao anatin'ny hery politika, misy hery politika firy eto, nisy fotoana efa nisy vovonana ny collectif sy ny firaisakina fa fatatsika tsara fa candidat daholo nanana candidat reo na tsy teny ny chef de parti candidat de samy teo filoham-pirenena reo ary mitady an'ilay hoe fiarahamonina misy lamina tsy miangatra ary mampanaja ny marina ka mety tena hoe ny malagasy ny tokony isafidy tsy mitovy ihany koa reo antoko politika reo ny fandraisana an'izay ny hery toe-karena misy eto Madagasikara. Misy zao ohatra hoe efa tonga de nisy action anankiray hoe ny fanondranana letchi satria nisy fikambanana ataoko hoe mafiorina rehefa somary nanao ny monopole n'ilay izy ny orinasany Mamravatomanga de efa nisy somary menimenina taty arina tsy tafiditra loatra tao anatin'le tolona fa nijery kosa le tombontsoa toe-karena afaka ny fampiresaka ny gel ohatra ny tany amin'ny Premier Ministre de nisy fanapahan-kevitra ndraisiny hoe tsy mahazo manondrana intsony ny orinasa Sodiaty Ravatomanga fa ireo mpandraraha mivondrona ao anatin'le gel no manao izany. Itenenana amintsika zany hoe tsy moramora indrindrandrindra tsy misy miteny mihitsy niomana teto fa miezaka mametraka fomba fijery ataontsika hoe profil anankiroa no asehoan'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Andriamatoa Mikael Rajoelina hoe olona mpiandry mpivavaka izy ary ny ankilan'izay miaramila izy. Ny mpiandry de tia fahamarinana tia fahitsiana, ny miaramila de olony discipline. Reo zavatra roa reo zany no ataontsika hoe kaskety hoentin'ilay ataontsika hoe Mikael Rajoelina nandray an'ilay fahefana. Ao anatin'izay izy no miezaka mieno misy zavatra lesoko ao fa ny andeha hitenenana hoe tsy izy le fitondrana na tsy izy le mpitolona zay zavatra zay aloha tsy ho ararotin'ireo fanitry be ny firenena teo aloha ka manararoatra n'ilay fandaminana misy amin'izao fotoana izao. Tena fandaminana eo amin'ny malagasy. Mikael Rajoelina tsy olona mpanao politika ka hoe nanana ambition na fanaovana politika fa natosika ny toe-draharaha teo amin'le toerana izy hitatana an'izao toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao satria nitsoaka izy ty ny filoham-pirenena zay lany tamin'ny alabato nitsoaka tamin'ny fotoana mbola nafahany tena afaka nametraka zavatra tsy neno an'izan'izy izy fa mafy zay ny zavatra nataony nanao plateforme politika izy plateforme politika le upara raha tadiditsika tsisy nahazo ninina tsisy nahazo toerana mora zay nahazo andraikitra reo upara atao fa de natao fotsiny hoe ny hery politika lehibe eto de ny mpanohana an'Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao de miditra amin'izay fampiresahana zay mety misy lesoko ao izay indrindra
no itenenana hoe ny rehetra ny mpanolotsaina ny mpiaramiasa akaiky amin'ny filohan'ny fahefana ny fanavozana ny repoblika dia aoka kosa ho sofina miena ka mpita ireny antso zay everiko za manokana legitime neny syndicat de mazava nendreo antoko politika ohatra miteny fotsiny mila mazava ty resaka base tulaire ty mila mazava hoe rehefa hoe Rajoelina sy ny ekipany rehetrarehetra dia aoka tsy misy an'izay ekipany Rajoelina zay tsony na miditra ao anatin'ny gouvernement na ny mandrafitra ny ekipany zany ministera tsirairay avy zany misy fitakiana mazava tsy eto zany apetrako izy tsy fangatahana seza no mampitabataba azy fa le profilan'olona miandraikitra an'le seza zay zavatra satria antsoantso ny aingatena kianja dia tokony hoeno hoentina mandrafitra an'izay zavatra zay na tsy mahazo seza ary raha toko ireo mpanao politika ireo sokajin'olona zay ao anatina fahasosorana fahatezerana fahakivinareo tsy mitaky loatra an'le seza izy fa lasa avadika reto ataontsika hoe ekipan'Andriamatoa Andry Rajoelina zay mbola mitoetra eto ary miezaka manatsatso manamafo an'ilay processus mandeha eto Madagascar amin'izao fotoana miezaka manatsatso reo olona reo dia tsy izay mihitsy mialatsiny fa tsy izay resaka sotapaka ny saritsika misy problème ve zay fa tsy resaka mihitsy tena ataoko hoe aoka zava zay hoe tsy resaka velively tsy izay velively no misy hoe zavatra io mantsy ny tenen'ny olona hoe inona ny filaza azy ty hoe le tolona mihitsy no tolona tsy araka ny tokony ho izy mazava ny le izy misy zavatra tsy mety teto amin'ny firenena tsy misy hery politika tokana nanao an'ity ataontsika hoe analan'ny Andriamatoa Rajoelina dia aka tsy isy zay fa ny malagasy kosa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fifampiresahana ary zay fifampiresahana zay raha moramora fifampiresahana io dia hoy ny malagasy hoe ny mora tsy zavatra ary ny zavatra azoazo mora tsy misy lanjany zany fa io tena ady fifandanjakery mifampiany ve ny malagasy ao anatin'izao fotoana izao ao anatin'le fananganana zay zavatra zay no misy eo amin'izao fotoana izao tsy moramora io misy ny fifanantonana misy ny fifampianona misy ny fifandraisan-dahatra izay zavatra zay no sarotra indrindra ary tsy nataony ny teo aloha hatramin'izay ny teo aloha mantsy dia hoe avia ty vonina iara-iasa aminay omena zao nataonao efa eo zany ianao jereo amin'io zavatra tianay atao io ny anasoavana an'izay akaikinao ka tsy zay le firenena fa ny firenena dia karazana hevitra karazana tombontsoa maro mila mifamarapara tsara mila mifampiresaka tsara ny indro kely amin'izao fotoana izao dia ilay hoe teren'ny fotoana sika inona le zavatra manery ny fotoana antsika efa tena mafy dia mafy ny fiainana sosialin'ny malagasy dia mila zao dia zao ny zavatra ny fifampianona tsy maintsy mbola apetraka ihany koa le fifampianona tahaka ny ahoana ny fifampianona dia mbola mila mipetraka ihany koa zay fa raha tsy misy zay fifampianona zay dia ifanymetsiny eto zany tsika malagasy hoe io fa mandeha rery le izy ary izay endrika hoe miditra amin'ny fifampiresahana sy ny fifampianona zay zavatra zay amintsika miteny zao dia lasa mbola mipetraka zay zavatra zay hoe lasa fitaovana indray hoentin'ny mpanohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina atao fitaovana hoe lazainareo tsy nieno zay ikonareo fa tsisy mieno lazainareo fa zao zay iko fa zao le izy ary ao anatin'izay le hoe ny délestage ohatra zao mafy dia mafy ny délestage tety amin'ny tanànan'ny Tehiroka zao atsika tsara no itenenana ny zavatra tahaka izany hoe manahoana sahady le fitantanany zavatra eo anivon'ny jirama misy an'le greve no mahatonga an'izay satria ny zavatra tsy azo ialana dia hoe ny alina ray manontolo hatramintsika miteny zao dia mbola tapaka ny herinaratra izao fandaharan'izao zao dia eo amin'ny Facebook ihany no mandeha fa tsy zaka n'ilay ataontsika hoe vatoaratra andefasan'ny zavatra ato amin'ny infoculture média ny émetteur ny radio dia ny FM zany tsy mahazo ny amin'ny tambazotra sosialy ihany Facebook no mahazo an'izao dia
reny zavatra rehetra reny de oentina hitanareo fa tsisy ninina niova hitanareo fa tsisy nina ny zavatra ray azo tsoahana am'izay teneny Mpomban'Andriamatoa andry Rajoelina zay lay mamendro fendro lay manakivy ny zavatra azo teneninao anatin'izay asa tapaka angany tapaka ve izy Joelina oe ny zavatra tenenina ao anatin'izay zavatra hoe mamendro fendro de zavatra tokana ihany le hoe miverina am'teo aloha ihany raha matsapa io moa efa nisy fotoana Rinara-Kotomanga ny teny an'izany hoe tena memahantra ny gasy sarotra ny zava-misy eto firenena fa mbola miteny izy hoe miverina am'teo aloha ihany aika ifantatra zareo fa ratsy le zavatra nitoerana tao anatin'izay fitotoana zay miverina am'le zavatra nisy tao anatin'ny fitotoana ny fiainana am'izao fotoana zao satria maninona ny tompon'andraikitra ao anatin'ilay fananganana n'le ekipa iandraikitra n'ireo zavatra rehetrarehetra tsy vitan'olo tokana zay mbola miezaka mieno hatramin'izao fotoana zao lasa lay force lasa mivadika faiblesse zany ho an'ny colonel Michael Randrenirina am'izao fotoana zao de zay zavatra zay no somary manahirana zany de izay zavatra zay mila ifampiresahana ifampidiniana eo amin'ny samy tena petraka eo amin'ny samy malagasy satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tafiditra ao anatin'ny famakivakiana zany hoe fampisarahana an'ireo hery nanongana ny tsy marika Ravalomana ny alako tsiny Andry Rajoelina tafiditra hoe nareo herin'ny tambatra mafy tapoka teo le malagasy le lazaina fa imbécile le lazaina fa vitsikely le lazaina fa mpanakorotana na vitana nambatra ka ny teny hoe leo tofoka zay am'izao fotoana zao izay zavatra kosa aloha de mitaky andraikitra amin'ny filohan'ny fanavozana ny republika misy 10 mirahalahy nareo marina fa mandray olona ny filohan'ny fanavozana ny republika na ao anatin'ny fananganana ny gouvernement zany na ao amin'ny fijerena ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa mila mazava tsara ny fomba fiasanareo amin'ny firikatranfirinareo iza ny mandray iza ahoana ny fampionana zay ka mivadika fampandraisana andraikitra mivantana eo anivon'ny fiarahamonina malagasy misy teny kely ihany koa ty satria am'izao fotoana zao de mila miditra amin'ny apaisement tsika fa ty dorodoro zavatra ty mba isiny tena fandraisana andraikitra entitra avy amin'ireo fitandronan'ny filaminana tokony mandeha ny enquête amin'ireo zavatra maimay ireo mandeha ny enquête za tsy miteny hoe tereo ho ranona na ranona no manao an'ireo zavatra ireo fa tsy tongatonga ho azy zao zavatra ireo de misy zany fandraisana andraikitra enquête ary anatsarana n'io zavatra io fa tsy azo tohizana zao zavatra zao satria ny fijerena amin'ny famelana mangina ny zavatra tahakireny mitarika ihany koa eritreritra ho an'ireo mpanakorotana firenena am'izao fotoana zao mialatsiny efa tondroko ny Mpomban'Andriamatoa Andry Rajoelina ho anareo mpanakorotana firenena de mieritreritra fa zay ny fomba ahafahanareo manefa mbola manana hery ianareo de na fanakorotanareo le firenena nandritra ny fitotoana mikorotana ane le firenena ahoana zany hoe malagasy manomboka amin'ny 7 alina eto andrenivohitra Madagascar de efa yeso ny azo nefa mga tsy hainao ny mpanendaka sy ny zaoko mbola inona ny voana alina amin'ny 7 alina de efa mila any an-trano reny vohatry ny firenena malagasy ny olona miasa 420 ora amin'ny 420 ora mandeha am'izay fotoana zay raha misy asa atoandro de afaka manampy ny fidiram-bola amin'ny asa alina zany tsy hoe mpamosavy mpangalatra na sanatria tsy asa ratsy fa asa ao anatin'ny toekareny ilay firenena zany zavatra zany nakorotanareo ny le firenena miteny fotsiny tsika ohatra hoe jerevon'ireo fanondrana vokatra reo mpanondrana ny vokatra fanondrana nampalazan'ny Madagascar letchi ao anatin'izany jereo lavany ao anatin'izany fiveloman'olona maro be reny ka no tediavinareo tombotsoa satria ny vidin'ny vany eny amin'ny tsena any ivelany mbola lafo foana fa maninona nefa le izy rehefa miala eto Madagascar sanatria ny vava mitovy amin'ny vidina karoty sy ny ovy mitovy amin'ny vidina legioma tsy manambany fa ty vokatra fanondrana zay azahoana tombobaritra tokony mampidi-bola vahiny betsaka ho an'ny Madagascar ny etsy vokatra hoanina andavanandro hoanina eto toerana azo ondrana koa fa ny eto toerana aloha tena manjifa zay nakorotanareo ane zany zavatra rehetra de mbola manakorotana ihany ve ny ataonareo am'izao fotoana zao de izay zavatra zay tsy misy lanja ntsony mihitsy ny zavatra eto amin'ity Madagascar ty nanaovanareo azy izay mihitsy koa le sary miseho hoe
iny moa efa mipetraka foana hoe olona tsy manana baka no milaza fa mibaiko olona manana doktora firy any ka maivan-danja amin'olona hoe ay hoe olona kidaladala ohatr' izao zany atao hoe doktora manana doktora zany de miala tsiny fa izany zavatra zany no tsy maintsy ifampiresahana hoe atsaharo le fanakorontanana azafady raha misy ny finiavana iresaka de miverena aloha miresaka amin'iny foot mampatsiahy nanao redynamisation ana partie ny TGV volana lasa zay ny tety faritra amely masony antoko jereo zany reny inona ny fifampiresahana reo eny inona ny zavatra ataony ny antoko inona ny vinany antoko akoatrany hoe avereny Rajoelina akoatrany hoe zay ny tompon'ny tanàna zay mafy be akoatrany reny vava rehetrarehetra reny zany de inona ny hevitra tena ijoro akoatrany fiandrasana tolotra mora tosika fameno akoatrany zany inona le tena anapina inona zany le anapina inona le nanapina atonga le malagasy aleo tena le tokantrano malagasy aleo tena inona le atonga le malagasy tsy manaiky atao badibadona tenitenenina zavatra mpanantenana tsy misy de mba miteny izy hoe aza mandainga ranga inona ny nataon'ny antoko TGV mba ho malagasy tena mijoro de miverena manao an'izay ianareo mahazo mandray anjara amin'ny fifampiresahanareo fa tsy hoe zay ny nesorina teo de zay bloky ngezabe anankiray iresaka sy amin'ny fananganana ny ny malagasy ny nanilika anareo tsy ny colonel Mikael Randrenirina tsy ny kapisaty nanilika anareo fa ny malagasy ny teny hoe tsy mety fa rehefa hitan'ny kapisaty fa efa vonovonoanareo fotsiny le malagasy de nijoro izy aok'izay tsy mety amin'izao fotoana zao tsy mora no manambatra am'izay satria misy tao miteny fotsiny stop bastuliar misy indray am'ireo miteny hoe apetrao ny lalàna momba ny fandrarana ny resaka minina eto Madagascar misy am'ireo ny tena hoe asy fifidianana madio fa misy am'ireo miteny hoe ahoana no isiany hoe asa mahavelona ny malagasy ahoana ny isiany fampianarana zany rehetrarehetra zany le tsy vitanareo rehetrarehetra fa nanaovanareo fampanantenana bokata reo zavatra rehetrarehetra reo no ezahana ho avondrina amin'izao fotoana zao anaovana ny antsoina hoe concertation nationale fikaonandoha ny malagasy zay le zavatra irosoana amin'izao fotoana zao tsy mora ny manao an'izany ny gouvernemanta hitsangana eo de gouvernemanta mampandendra raha-piaramonina amin'ny andavanandro ary indrindrandrindra efa manomboka sady an'le fanalana an'lay fomba ratsy hatram'izay aleo azava hijeryn'ny fampianarana izy inona ny fomba ratsy tany amin'ny fampianarana hijeryn'ny resaka serasera izy inona ny serasera ratsy tam'izay fanaovan-tserasera tam'izay ohatran'ny fitaovana politika ampedina olona ampandrina drisa fotsiny le serasera eto de fanaovana propagande moa zany propagande manipulation ny masse zany zavatra zany ve mbola atao mila serasera amin'izao fotoana zao serasera mampifony malagasy serasera mametraka fijery miabo serasera ahafahan'ny malagasy tena miady hevitra serasera ahafahan'ny malagasy mivondrona ho amin'ny fampandrosoana ny firenena serasera manonga hoy tsika zay no apetraka eto fa tsy serasera mampatory ary natao anakomana ny alatra ny zavatra ratsy ataon'ny fitondrana tsy zay intsony de tahaka an'izany ny fandrarana tahaka ny ahoana ny apetraka eto Madagasikara ahoana ny isian'ny jery mitovy an'ireo mpandrarana ka manaja ny fitsipika izany fandrarana zany fa tsy hoe ny fitsipika natao andemena ny hafa de tsy arahan'ny hafa fa ny hafa misehatra ary miroborobo amin'ny tsy fanarahan-dalàna tsy atao intsony zany ahoana ny resaka fitsarana eto Madagasikara ny fitsarana de tena tokony fialokalofan'ny marifo satria ny vola ny fahefana mety mafy be any amin'ny fiarahamonina any de tadio fa misy lalàna ary mipampiatra lalàna de ny fitsarana io de le fitsarana tokony afaka miteny hoe tia ny lalàna nefa zone nampiarina taminay tsy mety fa tokony saziana mitovy ny rehetra eo alohan'ny lalàna ametraka an'izany zavatra zany tsy moramora betsaka ny fomba fijery betsaka ny tombontsoa betsaka ny zavatra tsy maintsy raisina ary tsy maintsy misy ny mandefitra misy ny mety fafana tanteraka ary tsy misy mandresy eo anatin'izany hevitra zany fa miara-manangana
zany le zavatra ho atao eto ka na le gouvernement hitsangana eo ary de miala tsiny fa za mieritreritra raha mbola mieritreritra anao ny fanaony teo aloha mety tsy haharitra ny prime ministre mantsy ny teny hoe omeo fotoana iasana rehefa misy ny ekipa ny gouvernement anao tsy mahavita vokatra ianao miala tsiny fa ny teny ny filohan'ny fanavozana ny republika iray volana no meko anao iray volana tsy mahavita nininy ianao efa aza mieritreritra hoe tsy nikotiana le fananganana ny gouvernement fa efa mikoty eo anatin'izay le fananganana ny gouvernement eto tsika mijery tahaka ny ahoana ny fizotrany ty raha eto Madagascar ty fa ny antso tena antso tsotra ary mivantana hoe le fanakorontanana re aok'izay samihafa le fanakorontanana raha manao fihetsiketsehana ny syndicat tsy fanakorontanana zany fa patsiahivana ny fitakiny fa le fanakorontanana hoe avereny Rajoelina doranay ary ataona an'izay ary tena manao an'izay ikatson'ilay raharam-pirenena zara raha mandeha amin'izao fotoana izao ajanona zay fa kosa ny fampatsiahivana misy an'ireto fitakiny reto zany zavatra zany ao anatin'ny fahalalahana ary tsy azo atao manasakana an'izany fa andeha anakarama olona ianao de ianao no milaza fa avereny Rajoelina rehefa tena anontaniana reny olona za zao anisan'izay hoe raha misy fihetsiketsehana manaraka ataon'ny Mpomban Rajoelina de akan'ireo olona anankiray ireo le mibata inona moa le imprimé kely hoe tena matahotra zay amin'le fitondrana miaramila eto nefa tsy mbola nisy tifirina teo na natao inona de ataoko interview eto amin'ny radio eto hoe eny raha tompoka andao tsika iresaka mpananjana satria ianao olom-pirenena resahana hoe aiza moa zany ianao mipetraka ho resahako misy an'izay alaiko au hasard ao anatin'io eo amikanjo eo hitantsika eo raha mitovy an'le prix scolaire tamin'ny C11 ty zavatra ty mpivarotra iny nefa efa fantatra zao fa olona karamainy TMH andehanao fanakorontanana isakana olona ny tedavina nge nisy ny adatrano teto zany ve mba stratégie n'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe manao fihetsiketsehana ny olona de sady daroana le mpanohatra azy de avela malalaka ny mpanao fihetsiketsehana karamaina vola ria de atao mifanena de atao mifandona tahaka nazo ny séance tetsy Andavamamba tamin'ny fifidianana filohan'ny republika zavatra tahaka zany ve ny ataonareo de mieritreritra nareo hoe olona mendrika ny fampiresahana miverena aloha antany jereo hoe inona ny antim-pijoron'ny antoko jereo hoe tena mampifo malagasy hoe ho tompona andraikitra ilay antoko raha izay le izy de manana ny sehatra eto Madagascar ianareo raha tsy zay kosa aleo hitsahatra le izy zay no amaranantsika ny androany tompoko lasy tompoko vavy ezahana foana ny sin'ny karazam-baovao ary tena apetraka misokatra amin'ny rehetrarehetra ny Info Culture Media ireo milaza fa manohatra amin'izao fotoana izao tongava eto hoentiny hevitra ataotsika ho ianareo zay anatin'ny fanatsana zay no zavatra ifampifehezantsika makasitraka tompoko lasy tompoko vavy